Aleloia dia amin'ny fifaliana lehibe indray a rasana vavimalala no irana amintsika eto a amin'izao fotoanan'io zao fa ndray tenako tafaraka aminao eto a rado rahavitsalama miaraka aminao eto amin'ny fandarana andramboka izao a irahanao amin'ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramboka izao a miaraka amin'ny akiry media aki radio a pika manatanaty vavaka fiambenana fa indrindra ny groupe zay mare zay miaraka aminay mivady a mantotosan'izao fandarana zao foana isan'andro fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy de matoky sy mihinao fa salama tsara dolo ndray tsika rehetrarehetra nefa raha misy tsy salama aza de za matoky sy mino aleloia matoky fa tanan'andriamanitra ikasika anao indray ao anatin'izao fandarana zay ataotsika izao de fiadana tompony eo amintsika rehetrarehetra tonga soa de maharitatra koa hatramin'ny farany fa iaraka etsika amin'ny adindray sasany eo a eno hira vavaka toroteny fampaherezana famelabelarana de matoky fa tsy takany idirana teto ny voahanao teto a tamin'ity androany ity raha androany no vao tonga eto de teteny aminao hoe andramo loha de izaho a raha hitana fa mampairanao eto a tonga avandray rapitso a zay eto foana isaky ny lahady a hatramin'ny zomalina isaky ny amin'ny fotoana tahak'izao ka de mahereza tonga soa fa za mino resy lahatra fa tsy kisendrasendra ny atongavanao teto a tamin'ity androany ity androany de mba manampy kiranay nareo a ny telefoniko ray mampiseho fa ianabavy marizao niditra voalohany ato ndray anabavy maolo faly ka tsy fantatra izy aminareo rovavy ny tena tafiditra voalohany teto androany a ato amin'ny telefônina ray ranabavy marizao a de ato amin'ny ray a ranabavy maolo faly ka ray aminareo rovavy ny tafiditra voalohany teto a de alao sambo arabaiko nareo sambo tahiny tompo manokana re a nareo miravavy a marizao sy maolo faly a de tahiny tompo a isika tsirairay avy ranabavy berta ranabavy erika ranabavy erika raka tahiny tompo jonatana soanirina razayarso berta sava sondolanirina fanilo zavindramanana zina teoda eliana fleur ao ihany kory sondola de tahiny tompo angela de verselina de rantanirina marie charline tina malala rodine marie itody raonso felana rakoto aleloia tonga soa daholy a isika rehetrarehetra andonina suzelle de ao ihany koa i geneviève rahalay mihoatra contre camaradeny jesosy vatsoraja jasika patitsy tahiny tompo a soameva de ao ihany koa imelovlitina de ao ihany koa tsiry amboara miel tonga soa daholo nambinitso berte sava rolianis de ao ihany kory rixbelo tahiny jesosy ao ihany koa andonina suzelle maoly noeli fanto tonga soa de ao ihany koa jonatana mama valitina rolianis fanarabaiko teo dia koda leonia tonga soa tsika rehetrarehetra fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy androantsika de iaraka amin'ny ekipa mahafinaritra indray androany a ranabavitsika razana monika avy any koet ny vavaka fanomboana ranabavitsika marizo nitondra tenin'andriamanitra ary ranabavitsika maolo falia no izara ny vavaka ho an'ny firenena androany koa de mahereza matanja hotahin'andriamanitra ny asika tsirairay avy andoary alohatsika milony zahatrehetra de hivavaka atao petratsika ampilatan'andriamanitra izao fotoana izao ka andao ampandrotsika ny ranabavitsika razana monika hivavaka fanomboana tahiny tompo a ranabavy a razana monika anao a ny fitenenana tahiny jesosy razana monika tahiny tompo pastera eo tahiny tompo atsika rehetrarehetra iareo afika isika andriamanitra rainy azin'andanitro misaotra anao zahay no fitantrananao ane nandritra n'iny tontolo natany ka hatramin'izao ariva zao ny fona am'izay tsy mety sy nataon'andriamanitra mamilany helika ianao mamindrafo aminay mpanota tsy mendrika zahay jesosy tonga eto indray zahay ametraka zao fandaharo zao fianorantananao ho feno fanatrihanao tompo mba ho feno fanaramasonao zay tsirairay avy eto jesosy zay teny zay entiny mpanomponao eto andriamanitra mbo tsisy
mba ho tafiditra ao anatinay tsy hisy verymegny zay tsy avy atsika eto Andriamanitro fa samby handray ny hery ny fananao masina androany Jehovah Andriamanitro ary angatanay koa connexion Andriamanitro zay entinay ifandray ny tenao Andriamanitro kasiho amin'ny ranao masina Jehovah Andriamanitro ary tahi koa mpanompona zay tonga ny tenao eto androany Jesosy ome hery izy ary anao mametraka ny tena ao ambavany Jesosy ary tahi koa paster zay amelabelatra ny teny ary zay koa zay tondra ny vakoka firenenanay Jesosy tsy misy ngefiny aminao zany firenena zany Jesosy malalo ary fantatrao ny fahotanao vahoaka malagasy rehetra Andriamanitro ary zay mpiaino koa Andriamanitro kasiho miherinao angataky ny fananao masina Jesosy hibitsika ao anatinay tsirairay avy ampahiry anay ome fanahy ilay mahay mandre zay Andriamanitro mareny mahay mandray ny vahoaka zay Andriamanitro petraka finanterantananao misaotra anao Jesosy misaotra fanahy masina amen. Alleluia, soran'Andriamanitra misaotra betsaka ny navavisika razana Monika zay mitondra antsika ato anatin'izany vavaka fanombohan'izany tamin'ity androany ity dia makasitraka anao dia tahin'Andriamanitra ny ianao tamin'ny asa zay nataonao teto. Tahiny Jesosy mahereza mamy zany vavaka zany sady mahafinaritra kely anahy fitenin'izy iny dia miroly era kely azy mahafinaritra kely. Tahiny tompo ianao raha nabavy razana Monika dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Sendra tiana tonga soa Lantony Rina, Marie Gilda, Koda Léonie, Verrasoa, Yama, Fleur efa narabaiko teo tonga soa daholo na rehetrarehetra hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa aveo fa andalo tsika hanao hira anankiray dia ao anatin'ny tititsika iomankomana andray ny ten'Andriamanitra zay hoentin'ny nabavitsika Marizo dia ao anatin'izay tsika anatin'ny tititsika maka toerana tsara maka baiboly eno ten'Andriamanitra tsika rehefa aveo mahereza ary dia ho tahin'Andriamanitra ndao ho ataontsika ity raha ity angalantsika toerana tsara mahereza daholo ary. Manala
soratsika an'Andriamanitra izany hira izany a inao fa tianareo iny hira iny a ataontsika indray izy iny androany de tahin'Andriamanitra ary tsika tsirairay avy ny filazana moa de zao androany a tena tany a Paris zay tany a région parisienne tany de tena tsapanay a fa tena ho avy ny orana amin'ny lahady ho ratsy ny andro tsy avy be moa zany fa ho ratsy ny andro ho ratsiratsy ny andro amin'ny lahady elana tsiny tsy matotra tsika koa fa tsika koa tena te hiona de ohatry hoe tiatsika hoe forcena fotsiny fa milaza aminareo fa aloha tsy raiketinareo le fihaonatsika amin'ny milahady le saiky ataontsika atao alele raozy ka ilana tsiny aminareo raha efa nisy taminareo a ny oakomana fa aloha tsy ataontsika aloha satria avy ny orana amin'io aza matahotra nareo fa mbola isy ny fotoana ahafahantsika mihaona rehefa amin'io ete io a tena tsy maintsy hanao fihaonantsika fa izao anefa eo andalam-pamola volany izahay a programme anankiray izay afinaritra be satria amin'ny pentecoste moa tsika tsisy live eto tsy hanao live eto tsika fa manatokatsika mihitsy a indrindra tsika rehetrarehetra atao anatin'ny groupe a anovozantsika hery a tena angalatsika hery avy amin'ny fanamasina napakevitra ny vatana ty hoe tsy ho asitsika live loha teto hiezaka ny groupe rehetrarehetra atao amin'ny groupe zay maresy a iona aloha ary de ho hitanareo izy fa surprise be fa mety ho aty an-tranonay a daholo a ny ankizy hatramin'ny olona mety tsy ampozinareo mihitsy afaka tonga aty a de ho avy a aty an-tranonay horaisinay an-tanana horaisinay an-tanandroa aty atokan-tranonay saingy rehefa nandinidinika izay de manana fanirina isika fa raha mahita trano tsika raha mahita salina isika tany any ampivoatanana any de mety tsara be zany nahita hoe tsika rehetrarehetra iona iaranao zapata sy pentecoste fanirina moa ny anay a fotoana koa nefa ny somary atombotra ihany a isika koa moa de efa zatra ny zavatra en ligne a de nefa mba fanirina sendra nandalo iny hoe jesosy a ohatra mahafinaritra tokoa zany hoe mba mihaona kely zany ndray taorina reny confinement sy ny zavatra rehetra nitranga maro reny a de zao angamba ny azontsika lazainy e apetrakitsika amin'Andriamanitra zany zavatra rehetrarehetra zany fa ny amin'ny alady aloha de lana tsiny indrindra aloha tsy raiketsika satria manjary tsy ho feny kory ny fifalitsika mety misy ny sasany tsy ho afaka andeha satria avy ny herika de ny sasany mety tonga zay nefa ny tsara fantarinareo fa lavitra be anay io toerana io ka raha tonga any zay a de misy amintsika koa nefa mety tsy misy tomobile de mety ampalahelo hoe raha sendra avy ny orana de mety ravarava ho azo eo ny fihaonantsika izay tena tiatsika atao mahafinaritra ko aza malahelo nareo a fa tsy ho ataontsika aloha ny amin'ny lahady fa tsy maintsy hitantsika eo a ny fotoana ahafahantsika manao a an'izay fihaonana izay de omena vaovao eto ihany nareo a omena vaovao eto ihany tsika rehetrarehetra fa zay aloha ny faniritsika apetratsika amin'Andriamanitra zany fa ainy mandamina an'izany koa de mahereza isika rehetra ka milaza zany eto a fa tsy misy le fihaonantsika ny alele raozy a am'le parc à la roseraie zay niresahako anareo maly a tsy misy a amin'ny alahady satria avy ny orana amin'io a manjombona be ny andro amin'io a de zay ny zavatra filazana izay ho ataontsika amin'ity a androany ity de samia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra amin'ny ity fotoana ity de samia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra zay ary no ela fa andao hoe tsika hieno ten'Andriamanitra avy hatrany am'izay hieno ten'Andriamanitra tsika ary mino fampahiranao ka mandraisa baiboly ary ianao a de mandraisa firana ianao a de firana mandraisa toerana tiako lazaina fa tsy firana tsika mbola tsy manana firana fa youtube ny firana tsika de hieno ten'Andriamanitra avy hatrany tsika ten'Andriamanitra tsika androany a de raha tsika mianabavitsika marizo arabaina aloha zay mbola tsy mety tsy narabaiko teo a verorasoa cotre fanarabaiko erisatsiala preta anarakotomavo rasoenena natalia ao ihany kory fahombiazana fitahina tahiny jesosy a isika tsirairay avy a de tonga soa daholy ndao ary a hitsavatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika de meno finaritra ary alleloia amen miaona tsika rehefa avy eo
Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy mpanaraka an'izao vavaka fiambena an'izao. Dia faly tafiaraka amintsika eto indray ny tenako hifampahery indray tsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity dia hijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika hoentintsika mifampahery eo anatin'ity fotoana androany ity dia hitantsika izany ao amin'ny filazantsara Matthieu 1:12 andininy 12. Ny soramandry mibako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nanorany Jaona mpanao batisa tany amin'i Jesosy sy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izany. Vakitsika ny teny eo amin'ny andininy 12. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka maka azy an-keriny. Averintsika indray mandeha. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana. Hitantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana fa ny fanjakan'Andriamanitra tokoa dia rombahana. Tsy mora ny hatongavana amin'izany hoe ho any an-danitra izany, fa mila fahafoizan-tena ry havana, mila fotoana izany hoe andrombahana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Dia mino aho fa teny efa rentsika foana izany teny izany fa tenin'Andriamanitra ry havana miteny eo amin'ny Filipianina 4:1 hoe tsy manahira anao izy Paoly manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Amen. Mahasoa antsika ny teny averina ozy Paoly dia mino aho fa azontsika tsara ny tian'izany tenin'Andriamanitra izany ho lazaina. Jesosy Kristy dia efa nanafatra ry havana, matoa Jesosy mifidy anao dia misy raha ilainy anao ry havana. Izy dia niteny mihitsy hoe tsy anareo ozy izy no mifidy fa izany mifidy anareo, sy nanendry anareo ozy izy mba hamoa ary mba haharetany vokatrareo ozy izy. Dikan'izany ry havana dia tsy hoe rehefa nandray an'i Jesosy tsika, tsy hoe rehefa voavonitsika dia hipetrapetraka, tsy hoe rehefa voavonitsika dia hivokatra sy hiditra fotsiny eo anatin'ny fiangonana na hoe hameno W fotsiny sanatria, fa ny antony fidianan'i Jesosy atsika ry havana dia hanao ny asa izay nataony teto amin'ity izao tontolo izao ity hanohy an'izay zavatra efa nataony. Izany ny ilain'ny olona izay novidiny teto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny asa ataoko ozy izy no ataonareo koa raha nanafatra ny mpianana izy tamin'izany fotoana izany ry havana. Ka eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia te hanentana antsika ho antsika izay efa hoe mivavaka, ho antsika izay efa kristianina, efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia tonga amintsika izany teny izany ankehitriny ry havana. Mety efa rentsika foana izany fa mety hoe variantsika fa androany tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra mitaona antsika fa ora tokony foazantsika izao ry havana, andrombahantsika izany fanjakan'Andriamanitra izany. Amen. Paoly tena niteny mihitsy Paoly ao amin'ny Koritianina 7:4 vakitsika kely amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazaka izany dia samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazaka zato izany ianareo mba hahazahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho lo ihany. Fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamelo totondry aho nefa tsy toy ny mamelo rivotra,
fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevozoka fa ndreo na efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako. Tena mamperitreritra ry havana zany teny napetrako Paoly zany a. Mamperitreritra zany, tokony andiniantsika tena tsara satria raha manompo an'Andriamanitra ianao dia tsy natao hipetrapetraka tsika ry havana. Za zao izay mijoro eto anatrehanao zao ry havana, tsy heriko amin'ny maha olombelona ny asahiako mijoro manao an'izao vidéo zao eto anatrehanao, fa le fanamasina ry havana izay efa niraisy tato anatiko a, mahatonga samy mijoro manambara amintsika an'izany tenin'Andriamanitra zany androany. Ary tsy isika rery izay manatrika an'izao vidéo zao no vanginy zany tenin'Andriamanitra zany, fa na izaza miteny aminao zao ary dia tena matsapa vanginy zany teny zany. Fa fotoana zao andrombatsika ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Fotoana zao tsy atoritoritsika, fotoana zao tena hijerentsika hoe makaiza ny lalantsika ry havana. So mantsy dia mamita tenitsika ry havana hoe rehefa maty a dia tsy maintsy hoany foana, na rehefa maty dia samy hoany daholo e. Fa za ry havana teny amintsika hoe matoa Jesosy nametraka an'izany teny zany hoe novidiko ianao mba handesy amoa dia miandry zavatra amintsika izany Jesosy zany. Ka raha ho avy ny fotoana ialantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia inona moa ry havana no hoentintsika eo anoloany zany Jesosy zany? Inona no hoentintsika eo? Hoe inona no vitantsika? Inona no nataontsika tetỳ ambonin'ny tany nefany a nametrahan'i Jesosy an'izany teny zany tsika? Tadio ry havana fa tsika tsirairay avy zay hoe efa zanak'Andriamanitra, zay hoe efa nividian'Andriamanitra zay dia tsy maintsy handalo fitsarana daholo. Tsika tsirairay avy ka ndao ry havana hiova, ndao hiova ny fomba fanompoantsika an'Andriamanitra. Tsy tsika le matory fotsiny rehefa eo ambony latabatra na ambony dabilio, fa ndao tsika tena hihevitra ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Be da be ry havana ny zavatra azo atao a. Matetika tsika mantsy indraindray a manompo an'Andriamanitra ihany tsika, fa ohatra hoe misy olona mba manana olana na ady mba mitantara an'izany, mitantara amintsika dia ohatrany hoe enotsika fotsiny le izy dia ekentsika fotsiny hoe eny hoentina ambavaka ianao. Fa rehefa tonga any an-tranontsika ry havana dia tsy manao an'izany a, nefa hitan'Andriamanitra daholo zany. Fa matoa ataon'Andriamanitra tonga eo aminao ny olona anankiray mitaraina na hoe mitantara ny olany aminao a, dia misy tiany Jesosy atongavana aminao ny andraisanao a andraikitra n'iny olona iny mba hitondram-bavaka n'iny olona iny. Tenin'Andriamanitra ny ry havana dia miteny hoe mifampivavaha mba ahery ianareo, mifampivavaha mba ho sitrany ianareo, fa ny fiasa mivavaky ny marina ozy mahery indrindra. Amen. Dikan'izany ry havana dia natao hivavaka ho an'ny hafintsika. Zany dia efa fomba entina andrombahana an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Maro ny zavatra azo atao ry havana. Jesosy nitory tamin'ny malahelo, Jesosy namoaka demoni, Jesosy nanangana amin'ny maty. Betsaka ny zavatra nataon'i Jesosy, nanasitrana amin'ny marary, nampahery olona maro Jesosy, nampionona olona maro Jesosy, nanandalo fahoriana, nanandalo iny. Amin'izao vaninandro iainantsika izao a, be da be ny marary any amin'ny hôpitaly any, mila famonjena. Mety tsy miteny aminao izy, mety tsy nangataka vavaka taminao izy, fa zao adiditsika kristianina ry havana ny vavaka ho an'ny olona rehetrarehetra, hoentina andrombahana ny fanjakan'Andriamanitra daholo zany. Atao izay vitanao hafaly an'Andriamanitra ry havana. Fa ho avy ny fotoana andraisany antsika tsirairay avy hoe ry mpanompo tsara sady matoky, midira ny fifalian'ny tomponao. Amen. Aleloia. Tena tsara indrindra zany ry havana, ary za tena maniry
mba ho raisiny Jesosy ohatr'izany a. Andaotsika ry havana iova, ndao iova ny fomba fijeritsika, ndao iova ny fomba fandanitsika ny fotoanantsika io. Amin'izao moa misy ty Facebook ty, inona ny tena ataotsika eo anatin'io Facebook io ry havana? Fa raha ohatra na manokana aloha ny amin'ny Facebook dia tena hoe fitoriana amin'ny filazantsara ny tena ilaiko ny Facebook amin'izao. Satria betsaka ry havana ny olona very, betsaka ry havana mbola mila famonjeny eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ary ianao rehefa mifidian'Andriamanitra dia izao hoe nandray maimai-pony ianao ry havana, dia tokony hizara maimai-pony ianao ozy ny ten'Andriamanitra. Amen. Dia androany mampahery atsika hoe tsy moramora makany an-danitra ry havana, fa mila manao asitsika, mila manao etsika ho an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Mety nitahiana be ianao, manam-bola ianao, afaka ampiasainao ny volanao hanampiana ny asan'Andriamanitra ry havana. Mety tsy manam-bola koa ianao fa afaka mivavaka ho an'ny hafa ianao, afaka mitory teny ianao, afaka mitory amin'ny malahelo ianao, mampahery olona ianao. Maro ny zavatra azo atao ry havana. Fa ataovy mandehana amin'izao herinao izao. Aza miandro hoe aleo aloha rehefa kelikely fa mbola tanora loatra, aza miandro hoe aleo aloha rehefa manambady avo hiditra lalany amin'izany, fa izao mbola fiainako ihany aloha fiainako. Fa maro ange ry havana maty, hitantsika ange reny olona maty be da be reny, tsy mieritreritra ange reny ry havana hoe ho faty. Fa izao tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia miala eto amin'ity zao tontolo zao ty ny olona. Dia zavatra teneniko anao hoe inona ny vitanao, inona mba nentinao nandrombahana an'izany fanjakan'Andriamanitra izany, mba tena nisy tombontsoa teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ny fisianao teto ambony tany ry havana? Fanontaniana mipetraka amiko sy mipetraka aminao izany ry havana. Tadidio fa ny ten'Andriamanitra ry havana dia tsy miova ary tsy ho levona mandrakizay izany ten'Andriamanitra izany. Fa marina foana satria Andriamanitra tsy mba olombelona ka handainga ry havana. Androany teny amintsika hoe averiko vakiana amintsika ilay tenin'Andriamanitra hoe ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Amen. Alleluia. Mba ataovisan'ny mpandrombaka fanjakan'ny lanitra ianao ry havana. Ataovana isan'ny mpandrombaka ianao fa ho hitanao vokatra izany. Mba tery amin'ny asan'Andriamanitra, mba tery hiain'ny tenin'Andriamanitra, mazotoa miain'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Maria ry havana. Nahazo ny anjara tsara izy satria nazoto nyaino ny tenin'Andriamanitra nandritra ny andro ny ainany, dia mba ho tahaka anao izany dia ho tahaka an'izany koa. Amen. Dia izay indray ry havana no tenin'Andriamanitra izay netiko mifampaherezana tamintsika androany dia samy tahian'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra izany ten'Andriamanitra izay nentiny anabavitsika Marie-Jo izany. Zoko Marie-Jo. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra izany ary dia rahantsika n'Andriamanitra rehefa avitany izany toriteny izany tamin'ity androany ity. Ho tain'Andriamanitra hatrany anie ranabavy Marie-Jo amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony ary amin'ny tokantranony ihany koa. Mare mpianakaviananao dia isaorana anao fa mbola vitanao ny anjara didinao na dia mbola misy tokantrano sy ankizy zaza madinika azy ianao dia tsy nanakana anao izany tsy hamita ny anjaranao ka dia mankasitraka izay mamy le toriteny mahafinaritra be dia ireo ny ankizy miara-mankasitraka anao aminay izay koa mankasitraka anao tena mahafinaritra fa dia tena namoantsika indray androany hampianatra antsika andrombaka. Alleluia. Ampianarina andrombaka indray tsika eto androany, so dia tsy mandrombaka tsika dia nampianarina anabavy Marie-Jo mba andrombaka. Mankasitraka dia mitombo fahasoavana dia tongava amin'ny ambony indrindra izany anabavina izany.
mamita iny jesosy a verselina emelo abritina efa narabeko teo daholo zany a valence exasia samiltensia lova maridia faly ra heritovo vo mifankahita tamiko androany niona matsy zay sy faly ra heritovo sy anabafenarakotsy jeda alleloia niona tany amy région parisienne tany zay androany de marizo fambeazana fitahina henriette rasoa lantonirina vero rasoa tahiny jesosy kodaleoni nory malala seno ihany koa hitako ao a de makasitraka anareo a mipankasitrana zay ataonareo a amin'ny ranavavitsika satria reny a de mampahery anazy ony reny a ka de tahin'andriamanitra fanidro razafindramanana alleloia ola ten'andriamanitra na hoe matitoko faraika ambe folo a andininy faharoambe folo ary hatramin'ny androny jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny de fanjakany lanitra de rombana ary mpandrombaka makazy akery mandrombaka zany de ohatr'izao tsotra be no mahita an'izany karaha rehefa hivoaka ohatra misy iphone vaovao hivoaka na misy telefone vaovao be hika farany hivoaka na misy jeu hivoaka hika farany a rehefa ty andafy a any Azia any Etats-Unis a aty Europe de tena rehefa hivoaka io zavatra io de tena midiny magasin de fa milahatra ny olona akany anjarany hividy an'io a telefone na tablette na fitaovana hika farany io de ina zavatra mitranga vo mivony mivaravara magasin de rotoroto mihitra reo de maka tonga de maka an'ilay zavatra de zay mahazo miromiro akoraka hoe nahazo zay ohatr'izay zany mandrombaka zany ohatr'izay mifanindrombaka tena zavatra tena ifandrombana na koa ny atao hoe mandrombaka de zao misy zavatra tsy tokony ho azonao fa ataonao zay andrombana ataonao zay azahoana azy ary zao ny tena marina efa ela ihany no ndrombana io fanjakany lanitra io andriamanitra io a nisy olona nandrombaka an'izy io niezaka nandrombaka an'izy io fa indrindrindrindra ny tombo ny isan'ny mpandrombaka nanomboka tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa mbola tsy toe jesosy a fa nanomboka tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa de nanomboka betsaka ny nandrombaka ny fanjakany lanitra mahavariny zany teny zany any satria hatramin'ny andro ny jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakany lanitra de rombana tsy nomena fotsiny nanomboka tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa de mila niala tamin'ny fahotana ny olona mila nandevina fahotana ny olona amin'ny maha jaona mpanao batisa azy fa tsy jaona mpanao mofo na jaona mpandrafitra fa i jaona mpanao batisa de mahavariny tsy petera-panjono tsy lioka dokotera tsy ry rehetra tsy zay fa nanomboka tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa inona nampiavaka ny jaona mpanao batisa ny fanaovany batisa rado akiradio de ny afantarana reo be de be ny rado misy rado mpanoratra misy rado pikabary misy rado tsy fantatro avy fa misy ny rado akiradio de akiradio ny mampiavaka ana afantarany olona ana ary nanomboka tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa fanjakan'andra de rombana amin'ny alalan'ny inona zany amin'ny alalan'ny batisa amin'ny alalan'ny batisa ary ny tombony isan'ny olona mpandrombaka zay mihitsy atao batisa no vonjea mibebay anareo fa kaiky fanjakan'ny lanitra tamin'ny alalan'ny batisa no nandrombany olona ny lanitra ny fanjakan'ny lanitra tamin'ny andro ny fariseo ny fahaizana baiboly ny fahaizana ny lalàna fa tsy nandrombana fiainana mandrakizay zany ny andrombana ny fiainana mandrakizay de mifandevenanao ny fahotanao alleloia
fandevenanao ny fahotanao, ny fialanao tamin'ny ratsy fanaonao. Ary ny tena nahabetsaka ny olona nrombaka de zao be de be ny olona nao dingan-dava, tsy nisy fotoana ntsony nidirana tao amin'ny tempoly, tsy nisy fotoana ntsony nitsaran'ny fariseo sy ny sadoseo sy ny mpanorandalàna azy, fa nahita lalana anankiray izay ahafahana mandrombaka de tany amin'ny Jaona. Ny fanjakan'ny lanitra de amin'ny alalan'ny batisa ny andrombahanao ny fanjakan'ny lanitra, zay mino sy atao batisa no vonjena. Mino anao ny asa lehibe nataon'i Jesosy, mino anao fa maty ho anao Jesosy, mino anao fa fitiavan'Andriamanitra nanomezina anao an' Jesosy sy ny filazantsara. Halleluja. Hoy izy le olona zay hoe za nge mbola tsy risoka atao batisa, mbola tsy ampy ny fahalalako baiboly, tsia zay zao natao batisa mbola tsy ampy ny fahalalana i baiboly, ary mandrakitiny androany mbola tsy ampy ny fahalalana i baiboly, ary zay de mbola mamaky baiboly, mbola mianatra, mbola mamaky, mbola mikaroka, mbola mitrandraka, ary na mbola 50 taona namakinan'io ary mbola misy anarana foanao, ary Andriamanitra misy zavatra ianaranao foana ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra koa misy zavatra ampianarina antsika foana, mbola 80 taona anompo an'Andriamanitra tsika, misy zavatra ampianarina tsisy ay an'io hoe tapipahaizana amin'io zany. Fa zay mino sy atao batisa fa tsy hoe zay mahay zay lazain'ny baiboly rehetrarehetra anao mino ianao aloha ndao ianao atao batisa, ianao ange hitombo e. Halleluja. Ianao ange hitombo e, fa mandrosoa aloha anao, mety eza aloha anao androso ho ampitombona. Halleluja. Amen. Ry havana malala, azony olona anankiray atao, olona tsy tokony azo fanjakan'Andriamanitra fa mandrombaka an'izany nanomboka tamin'ny andron'ny Jaona Baptista. Ary zao ny tombony hitanao ohatry hoe parana gâteau anankiray zany zao a, de tamin'ny voalohany a zaraina ho an'olona enina, gâteau ana 6 personnes zany, le gâteau tsy niova fa le 6 personnes lasa tsy 6 personnes ntsony, fa nentombo satria zao na ny olona tsy tokony ho eo ary lasa nakeo. Voalohany indrindra tamin'izany Cornelio menekavy, izay tamin'ny voalohany de natao ho fady. Tsy ahita zay fanjakan'Andriamanitra zany, fa efa nahita fahitana Petera, nahita lambabe anankiray izy a, de misy mitazona ny zorony efatra, de nampidinina teo daholo ny biby maloto sy ny biby madio, de hoe vonoy ka hano. Teo Petera le teny sanatria amiko zay nihinana zava-padina na ny biby maloto zany, satria nidina teo daholo na kisoa na crevette na foza na ny madio koa ary na ny akoho na fosy Petera sanatria amiko sy mbola tsy nihinana zany, de nisy ny teny hoe vonoy ka hano, vonoy ka hano, raisy vonoy ka hano. Lasa le izy avy eo a tsy azo Petera mihitsy hoe Andriamanitra ve de tena hoe nanenina tamin'ny teny de teny amiko hoe hoaniny ny biby maloto. Mbola nieritreritra teo izy a, izy nieritreritra fa tsy hoe nandeha nitady biby maloto am'izay izy vidina de vonona, fa mbola nieritreritra izy de nisy olona niantso misy mitady anao, izy nitady azy iraky Cornelio, izay olona tsy tokony, tsy jiosy, tsy tokony ahita ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka andry Davida ary Jakoba ary Abrahama ary Isaka sy ny sisa. Fa nanomboka teo nibebaka Cornelio, na atao batisa Cornelio, fantatro ankehitriny ozy izy Petera fa tsy misy ataoko fady. Fa aika na de olona eritreretin'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany hoe tsy madio azy, jentilisa any ivelan'ny vala, nanomboka nanino niditra eo amin'ilay fizarana an'ilay gâteau de le fanjakan'Andriamanitra, de nitombo am'izay ny dénominateur, nitombo am'izay ny mpizaran'io gâteau io, ary io gâteau io nanomboka teo tsy azo azy fotsiny. Taloha ny fanjakan'Andriamanitra ohatry ny atolotra ohatry zao, fa nanomboka teo ny tokony natolotra ho azy teo a votsitra teo aminy zany, ary ny tokony tsy nahazo a
lasa nazo tamin'ny alalan'iny tamin'ny alalan'ny fandrombahana tamin'ny alala fakana-keriny kakany ahoana ary zany alaina-keriny nisy olona tamin'ny baiboly Jakoba ny anarany any amin'ny Genesisy koa fito amby roapolo zany tena Andriamanitra zany la tiana hita zany le atao hoe fakana-keriny tsodrano tsy tokony ho azy Jakoba dia zandriny Esau ary misy tsodrano ngeza be tokony voaka tamin'ny vavan'ny Isaka ho an'ny Esau fa nalain'i Jakoba sy ny reniny apitaka tena napitaka ary tena tamin'ny nalainga mihitsy tsy misy manome rariny anao akory neto hoe mandehana mandainga fa teto ny nangalany Jakoba ny tsodrano n'Andriamanitra avy tamin'ny Isaka dia tamin'ny alalan'ny fitaka naka volombiby izy nataony teto dia nanovanova feo kely ihany fa fantatra ihany hoe ny tanany dia tanany Esau fa ny feo an'ny Jakoba inona ny tena marina mbola nampiany ihany Esau ihany ty ny fofony sisy tao fofony Jakoba fa ny feony Esau apitaka zany ary za tena teteny amintsika rehetrarehetra ary avako malalako fa Andriamanitra rehefa miteny amintsika Andriamanitra hoe rombao dia Jakoba tena nandrombaka i Jakoba raha avako malalako tena nandrombaka ary tena nalainy ny anazy tena nalainy ary za tena teteny aminao fa tena azo tamin'ny alalan'inona tamin'ny alalan'ny fitaka diso hoe Jakoba mahavarina tokoa fa nandray ny valinasany aloha Jakoba nandray ny valiny zavatra zay nataony Jakoba nefa mahavarina fa zao any amin'ny Isaia 5:7 any jerentsika zany teny zany Isaia 5:7 mbola tsaroan'Andriamanitra zao tenen'Andriamanitra Isaia 5:7 dia meko anao ndrakitra mamaizina sy ny arenana fenonao mangingina mba afantaranao fa zany Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitr'Israely noho ny amin'ny Jakoba mpanompoka sy Israely voafidiko no ny atsoko anao tamin'ny anaranao sa nomezako anarana malaza anao na dia tsy nafantatra azy ianao tanao ravana lehilahy nahazo tsiny satria namitaka fa nitsarovana satria naninona satria nandrombaka tena andrombahany avana malala atao ahoana moa teo anoloany ary tsisy afa-tsy zavatra ray satria tadidinao fa tsodrano ray ihany ny teo niezaka ihany Esau tsofirana ny arikaka toy izy Isaka ozina sisa misy raha mila ianao fa nitsodrano anankiray ihany tsodrano zany nge raha fa na zavatra mahery ary zava-masina ary nitsodrano zany tsy zavatra ataotao foana zany hoe tsofotsofina rano dia zavatra kisangisangy tena zava-mahery nitsodrano ary zava-masina nitsodrano ary izay eto rehefa misy fotoantsika mifady anina reny dia za rehefa mialohan'ny tsodrano anareo rakizy rehefa tsika leo anaty groupe reny dia tsara fantatrareo fa reny tsy hoe ataotao foana za miomana ary nisy fotoantsika tamin'ny fivadikanana farany teo tamin'izay raha latojo taty tamintsika le niran'le ireny hoe diovy reny foko tadinareo iny ireny tamin'iny tsika tena rehefa ohatr'ireny dia hitareo tsara fa tamin'iny be dia be ny olona tamin'ny fadianana nitsofotrano fa nangatahako tsirareo tamin'Andriamanitra nitsodrano nareo ary tsy hoe za ako nitehiteny hoe ty ianona teny akory zao
fa tsodrano zay fanaraka taminareo ary voaporofo le izy fa tena fanaraka tamin'ny ino ty izy ty ny fanaraka tamin'ny zavatra fiainanareo daholo ny zavatra voateny tamin'iny satria ny antony naniny satria le izy tsy hoe tsodrano tenitenena fotsiny fa araka ny tamin'ny andro ny Jesosy Jakoba mihitsy ray ny tsodrano dia ray ny ozina ny tao arinany ka metsika tsiny very avany Jakoba fa ay tsodrano ny anabavy Marizao ny Isaia 7:7 io aleloia mahafinaritra tsara io tsara be ay kirosy aleloia tsara io mahafinaritra zany dia avy eo lasany le izy raisiny inona zany le izy ny raisiny nalainy norombahany tamin'izany dia efa nisy ny fandrombahana ozy izy Jakoba hoe ny olona ve mandeha mandrombaka iPhone sy ny sisa miamba horombahako izy mba horombahako izy Jakoba ny fanjakan'Andriamanitra horombahako ny tsodrano ny kaiky aleloia ay le hira diovany foko no mampiman'ny lovely tsara iny ka amen hanao an'iny le tsika maveritsika iny ka maveritsika iny tena hanao zavatra mahafinaritra be tsika amin'ny Pentecoste samy mitondra-bavaka fanao zavatra mahafinaritra tsika amin'ny Pentecoste zahako lesy lahatra sady maniry an'izany mihitsy ny hoe mba misy fotoantsika ingeravana malala tsy ingeravana tsy fantatritsika aorinan'ny UET io tsika tsy fantatra zavatra hitrangy eto amin'ity zao tontolo zao ty indray dia mitenanareo fa misy arotsika ny fotoana ahafahantsika mbola miaraka sy miara-mifaly sy miaraka fa mbola tsy haitsika ny zavatra zay hitranga ao aoriana tadidio zay teniko zay ka ny fanjakan'Andriamanitra dia nrombahana ary eto tsika dia mahita mihitsy hoe tao amin'le Korintianina teo atao angeravana misy anankiray zay koa mahafinaritra any amin'ny bokin'ny Matio any Matio toko fa 7:10 andiny fa misy an'lay hoy Jesosy any amin'ny Matio toko fa 7:10 any fanjakan'ny lanitra ty fanoharan'i Jesosy ny amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy mifanjakan'ny lanitra ozy izy dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny ary ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra amin'ny fanana rehetra dia mividy zany saha zany zao zany le fanjakan'ny lanitra sady mila rombahana no mila tediavina satria arena aloha le izy fa nafenina nisy tanana nanafina an'io fa nefa io arena ary zavatra fenina tsy hitan'izay tsy nitady misy zanaky anankiray zay papa maman le an'iny sao dia mba hita na izy namina mantady zany dia ndraindray zavatra eo anoloana eo ary dia efa zatra zay tsy hitako ngely le izy ka satria ianao tsy mitady misy zavatra zay misy tetinina ny zanaka zay tetinina le fetina matory reny dia misy fotoana le izy tsy hita efa mividy maromaro dia misy efa fitoerana dia misy fotoana tsy hita dia tedavina any amin'ny toerana na indraindray misy zavatra anankiray zay tsy hitanao hoe aiza ohatra zao misy fotoana taloloha zao hoe efa izahana mihitsy ny ankizy tsy milalao écran ntsony fa zao misy telefona ohatra lalaovan'ny zanakay dia silencieux le telefona dia laloviny any dia afarany midesarge ao azy any dia tsy hita le izy tsy hita nataony aiza nataony aiza tsy azo bipena tsy azo atao inona dia rehefa tonga fotoana tsy maintsy tedavina ny telefony dia tediavina ary rehefa mitady an'io ianao dia tena mitady misy fotoana zao misy tomobile kely njareo zay tengitenginana iny indray andro tezana hitana le tomobile le telefona izy anao misy sezan'le tomobile kely iny dia sokafany iny dia ao anatin'iny le telefona nataon'jareo ohatry hoe bagage kely le tomobile hita zany aiza nahitanao an'izany tokony tsy hita mihitsy zany sarotra be ny eritreretiny hoe ato anatin'ity fa nahitana an'izany dia satria zao tediavina ary ny atao hoe mitady dia tena mitady hatrany amin'ny zavatra eritreretinao tsy hisy an'iny dia zay ny atao hoe mitady raha mitady ianao kany amin'ny zavatra eritreretinao tokony hisy an'izy ihany dia hoe tsy hita dia tsy nitady ianao fa ny atao hoe mitady hatrany amin'ny toerana eritreretinao mety gaga ny olona telefona ve dia ho anatina sezana tomobile fitainginy ankizy
fatanyna hitanan'le izy satria zay natao hoe mitady fanjakany lanitra nge rabana tenenin' jesosy nge manao fanoharana ety fanjakany lanitra taky ny arenana fena arena fanafenina io zany eo manino tsy hitan'ny olona rehetrarehetra io iza nanafina an'io andriamanitra ihany nanafina an'io taky ny arena na fenina fa le izy na fenina tsy hoe tsy hitantsony mandrak'izay raha andriamanitra na manafina antsika hitsika fa na mody na fenina zany na fenina de mba hoe ny olona zany a mba misahirana kely mitady an'io de mahita an'io misy olona be deabe mieritreritra araka teniny ampambazio tsika ho any an-danitra daholy tsy tedamina zany efa eny de midina avy any an-danitra ty fantsakany lanitra ho anao rady rakotsana sotra sady fogezika re sotra sotranao sotra fantsaka sotra le fanjakany lanitra nefa ny tsika re aby manao fitadiavantsika io fanjakany lanitra io misy kitro hatramin'ny lohalika mihitsy hitady fanjakany lanitra misy olona andeha amanjato kilometatra mba ninona mba hiezaka anao takany tamin'ny andro mpianatra amin'ny pentecoste hoe mba tena hivory amin'ny toerana ray mpianatra ao amin'ny efitra ambony de iovitrovitra hitonga ny ororotany de latsaka ny afo ny lela mitarehina afo eny amin'ny lohan tsirairay afo fandirina nge zany ry avana hoe tsika zany a tranopody tsy vitany vava izy na vavamarizo zany mihitsy mba fandirina nge rava zany hoe tsika zao efa en ligne ohatra zao foana de mba fa mahita tsilo tsika miarakaraka kely misy fotoana nareo ke efa vitsivitsy aminareo niaraka nanao fotoana afaka taminay rianabavy fleur zao efa niaraka taminay rianabavy aina ry rahalatojo ry rahalahy jonatana ry ranabavy itody ry ranabavy izy aby defa mba niaraka nanao fotoana afaka taminay hoe tena vatana fa tsy en ligne mafinaritra ke de renao mihitsy misy afo mirehitra rehefa mba samy eo daholo inona moa zany mahatonga ny ankizy avy any Allemagne hoe ho aty mba te azo an'izay afo mba te hiara hirehatra inona daholo ny tanjony zany mba hikatsaka ny fanjakany lanitra tsy ato antranonay misy fanjakany lanitra fa ato koa zay miara mikatsaka ny fanjakany lanitra ezaka ngery avy zany ianao avy any Allemagne ho aty a Frantsa anina hitandrina pentecoste fasiny moro zany sasarotra fa atao zany satria manina katsahana alleloia le arenana fenina teto tao a-tsaha ary be deabe ny olona mandalo eo a-tsaha fa tsy nahitan'io satria manino tsy manana eritreritry hitady fa ty nisy lehilahy anankiray nahiny tady de nahita izy ary ny zavatra etinareo ny zavatra nataony de mbola zao ihany zavatra nataony le arenana fenina hitany de ny zavatra nataony vao mena feniny bebe kokoa le izy mbola nafeniny satria mbola tsy afaka nalainy aloha le izy satria le arena tsy azo esorina eo am'le sa fa ny zavatra nataony namidi ny fananandrehetra de naniny le sa mihitsy noho ny vidiny inona daholo zany ry havana malala fanjakany lanitra ke zany marina ny teniny anabavy izy atao zay azonao atao rehetra hividanana an'io vidio fanjakany lanitra vidio amin'ny fotorotoro vidio amin'ny fahadiovam-po vidio amin'ny etaeta ka vidio amin'ny firetana ka vidio amin'ny famoizana nytijototoo vidio amin'ny zavatra rehetrarehetra raha tsy maintsy mila mamela ny afo ianao mba hividy ny fanjakana avelao fa ho tanyny afo zay itsony vavolombelona aminareo zay misy fotoana misy olona nisy zavatra tsy fanarahanay tsika olombelona mizandra hoe tsy mety de aloha tena aloha tsy mifaneraseratsy fa tena misy fotoana anao tezitra manolona fa zao ry havana malala aza dinao fa iny olo iny tsy fantatrao zay programa an'iny fa ianao manana programa matitra de no hoany an-danitra andaninao mifamela amin'iny olo iny ndana ataovy mamitram-pihavanana amin'iny olo iny tsy mora le izy ndraindray matetika mantsika rehefa ohatra hoe misy ady de anao ny tonga manatiny olona de zao foana nyeritreritra ny olona ianao ny diso fa tsy maninona koa nefa zany tsy maninona anao raha diso anatrehan'ny olona fa ianao mila mandrombaka ny fiainana mandrakizay so ny famela de fasanay mesasy zay mamela anareo zay ohatra zao izy tsisy olana zany ino fandrombahana daholo nge zany tsy mora nge zany fa fandrombahana daholo zany fandrombahana
ary zay nanao premier pas zay tena nyteny hoe nisy olona zao a nanisy ratsy anay tena nanisy ratsy anay a efa tsika mivavaky zao alahelo be zay mivady tam'le izy fina zandrandranga vo andeha ho tonga any Madagasikara ny covid zay zany tsy nitanalelo tamindreo ntsony fa zay fotsiny tsy niresaka ntsony nalefa any mivady ny message vony hoe manomboka misy covid any Madagasikara nalefa zay amin'io taty frantsa namonina afaty ny covid tsisy message voarainay sao mba maty any izy mivady tsy nisy fa zay kosa vo hoe hiditra de zao ntaotsy sanatria maty reny olona reny sanatria lavony sanatria andao no ifamely andefasana message fo be zay mamela anareo zay tsisy nina efa ela zay tsy nisy nina tsony taty aminay mivavaka ao anareo aleluia ary tena marina zany inany anton'izany nino mety toetretra rehefa nanenina rehefa tsy maninona daholo nefa zany fa nitanitsika de inona andrombaka aleloia andrombaka ny fanjakan'andriamanitra arenana fenina iny arenana fenina io tsy hitan'ny olona zay voalohany indrindra io sa io misy arena atao fa tsy ny olona ahitan'io tsy maintsy olona tamana teo amin'io sa io hitanao raha ohatra zao ianao ao Mbozatovy na ao Tsimbazaza ohatra misy an'ny park io ka raha ohatra ianao andeha hiasa ohatra zany etỳ Tsimbazaza ianao mipetraka etỳ Manakambiny ianao mipetraka de asany Tsimbazaza ry ambadika ry fiadanana ry de mety misy lalana manivaka ao amin'io Tsimbazaza io de manivaka ny alehanao mandeha asa tsy miraharaha zay Tsimbazaza tsy mijery gidro ianao tsy mijery nininona ao Tsimbazaza ianao fa ny alehanao manivaka andeha hiasa ataonao lalana le izy mazava azy tsy ahita le arena miafina atao mihitsy ianao fa ny olona hitan'io arena io de olona tamana tao mety natory tao mihitsy mety tena tamana tao io nge le fanjakan'Andriamanitra le sa fa ao le sa misy arena aleloia de nataon'le olona nafeniny bebe kokoa le sao de nandalo eo misy anankiray nge ravina te andrombaka an'io arena hitanao io deny devoly zany afenony tsara oamponao ny fanjakan'Andriamanitra nafeniny anazy lasa am'zay izy nandeha namidy ny fanana rehetra namidy ny tamzao namidy ny amin'ny manontolo de nividianany lay sa izay misy ny arena anazy am'izay io tsisy toranangalatra tsony anazy ny fanjakan'Andriamanitra romba roviny anao ny andrombaka roviny anao ny andrombaka ianao mieritreritra fa azoazo fotsiny io fa rombany zao ataotsika mijanona miaritra eto zao mandrombaka misy zavatra tsy tatinao ataon'ny olona fa eretanao mandrombaka mandeferina na de amin'ny tsirariny aza ho ny tena mandrombaka tonenao ny fonao ohatra tsy taty koa sary dada le nataon'le olona ohatra tsy taty koa sary ny andeha andefa message voasoratra le message lave za tena haiko anareo tsika ndray ohatra fafanao le message ina ny anton'iny ianao te andrombaka zay madio ampona hitan'Andriamanitra de mandrombaka aleloia fezinao jere Paoly eza isika le tenin'ny Paoly teo mafinaritra ny tenin'ny Paoly misy Paoly any amin'ny Korintana firy izy toerana bavy Marizio Korintana firy moa nisy Korintana voalohany toko fa Paoly ny teny an'izay toko fa 7 andiny fa Korintana toko fa 7 andiny fa 7 Korintana fa 7 toko fa 7 tsy fantatrareo fa izay miazakazaka amin'ny tany fizakazana de samy miazakazaka avokoa zany hoe ny olona rehetrarehetra dia samy miazakazaka avokoa misotra Marizio tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fizakazana de samy miazakazaka avokoa fa ray ihany mahazo ny loka miazakazaha toy izany mba azahoanareo ary mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa reny de mitady tsari-ponahitra mety oloha fa isika ny tsy mety oloha nefa tsy toy ny raha zary de miazakazaka nefa tsy toy manao ny totoa ary mamely totondry nefa tsy toy mamely rivotra fa asiko mafy ny tenako mba ho mangana ka andevoziko fandrao na za efa nitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako endrika fandrombahana ngeza be zany voalohany indrindra aloha ny olona andrombaka fanjakan'Andriamanitra de tsy maintsy miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana mbola tsy nahita angamba ianao eo Mahamasina misy azakazaka
dia nio misy olona anankiray ery ivelany Mahamasina eny miazakazaka mankeny Soanerana. Rasinta zany tsika na mankeny Fedanana na miakatra eny iny moa le ry fijerena Fimangary. Rasinita fa iny le olona miazakazaka any ivelany iny aloha dia efa tsy le kopy ato ny adivany fizy rery miazakazaka eny. Tsy possible azo kopy ato ato zany zay ato misy an'le ligne anankienina iny ngambany dia iny a zay miazakazaka eo amin'iny a dia mahazo azy kopy ao. Fa raha hoe ianao dia izao ianao dia za ndre tsy eo niazakazaka fa za any Mahamasina za any amin'ny ACR any azakazaka dia ho any Anosy Be dia ndana renao fa misy kopy hafa angambany. Ho amin'ny tany fiazakazahana ianao aloha samy miazakazaka avokoa. Voalohany indrindra be dia be kely olona revana miazakazaka any Anosy Be fa tsy eo Mahamasina fa te ahazo an'le kopy atao amin'le atao Mahamasina be dia be zay izy atao zany be dia be ka. Raha mitena hoe olona ohatry ny zavatra toy izany hoe manenjika olona be dia be ny olona ho any an-danitra avo marika prépare aty ry zoky miazakazaka azy nenay aty ka nenay fa aty mety aminay dia ndana ary ny olona atao Mahamasina mihodikotina ianao ery ny mpagnome kopy sy ny kopy ao amin'ny kanja Mahamasina ianao ery eo amin'ny ACR ianao andeha izy ho any Anosy Be ka hatrany Anosy Zato ho riavako malà kopin'izany alainao any kopy mifoky tanina Anosy Be fa raha eto amin'ny Mahamasina ianao avo marika prépare le kopy tena le volamena eo mihitsy no menanao. Na hoe ianao hoe dia efa nita hoe ekipa pirenena mahay baolina be dia ny mondial ohatra hoe any an'ino dizy ity ety Frantsa dia izy mahay mampilalao baolina be fa izy za ty Madagasikara any no lalao ka anjarako milalao androany za mba tena ka ianao mila mankany France mihitsy ianao ao ny coupe du monde ohatra ray aloha zany zay fa fiazakazaka dia amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa ary le efa eo amin'le tany fiazakazahana ary tsy hoe nrehetrarehetra mahazo kopy daholo fa rehetra mahazo kopy mety sady miazakazaka ny sasany mihinana pizza sasany miazakazaka mihinana glasy sasany miazakazaka no miresadresaka samy azo ihany iny miazakazahana eo le miazakazaka aloha efa eo amila amin'ny tany fiazakazahana egnany atsika efa anaty tany fiazakazahana daholo eto ambavaka ny olona hitanao miazakazaka nefa tsy amin'ny tany fiazakazahana ho any an-danitra zany tsy mora riavana malala raha misy mitenanao ianao aza misy aza miraharaha zany fa tonga any foana tsika fitaka izany mpianatra raha riavana nahita ny Jesosy mahaso zao niaraka tamin'i Jesosy ny aininy na folo lohany tapaka nakany an-danitra dia tsika ve riavana dia mieritreritra hoe tena zao zay tiantsika atao iny dia dia ho any an-danitra tsika tsy hitanao maty antoka ve mpianatra tsy hitanao maty antoka be ravana zany ry Polycarpe le tantaraiko anao reny sy ry mpianatra raiky amby folo sy ny fitopolo sy ny sisa ry Stéphane zay teo ampitoriana fahamarinana notorahan'olona vato fa nisokatra ny lanitra dia ianao mieritreritra hoe eto fotsiny ianao dia meo anahy fanjakany lanitra ohatriny misy tsy mety ohatriny hitantsika misy tsy mety za dia teny amintsika androany aloha hiazakazaka tsika eo amin'ny tany fiazakazahana ary ireo mpiazakazaka ireo ary mbola ray koa mahazo loka zany ny azakazaka hitantsika ireny dia miazakazaka ireo tanjona ray ihany ahazo an'iny kopy iny ray amin'ireo no mahazo manofa teny ireo mandritra ny taona maro hiazakazahana mandritra ny 6 sekondra na 10 sekondra fa manoma tena be mihitsy mandritra ny amataonany mianatra eretinao azakazaka no atao fa hatramina fibatana-poato nefa azakazaka no atao hatramina karazan-tsakafo maro tsy hoanina vo mitobo kely ny kibo dia bediny coach bediny mpanazatra tsy mahazo misotro tsy mihina saketsa zay zao androany nisy ny invité-ny sakafo sakafo za androany zay voky loatra hoa ny sakafo foana tokantrano anankitelo ny idiranay androany ny sakafo efa hariva io andehody mbola sakafo tena voky za hitanao hoe tena voky tsy nahony tena
fa raha olona iazakazakanao championnat zay ny invité tany ny invité fa ny azy tsy maintsy inano any salady kely de carotte kely de fruits et légumes kely dia ny andro any nohanina daholo tsary zay dessert androany zay anomboka tany amin'ny entrée sakafo foky fa ny mpiazakazaka de zao mahony tena amin'ny zavatra rehetra reny mpiazakazaka professionnel reny tsy hitanao any amin'ny McDo zany reny hitanao zany de eo amin'le fanaovana entraînement de misikisikotra nify de mihinamihana McDo Big Mac sy ny double cheese 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 tsy hitanao any reny toerana tsy ahitanao any reny any iny zany Usain Bolt de eo Big Mac eo amin'ny McDo de misotrosotro de makeo amin'ny drive ina ny ataonao Big Mac telo de asivo anina de asivo nuggets de asivo anina de asivo saosy mayonnaise tsy makeny Usain Bolt misy sakafo efa hohaniny mahony tena amin'ny zavatra rehetra satria manino misy kopy enjeha de mahony tena amin'ny zavatra rehetra fa misy olona te ahazo kopy fa tsy mahony tena amin'ny zavatra rehetra zany ozy le olona anankiray ny andray zako mivavaka fa ny hikina sany amin'ny tenda-kely ozy izy ara-bavimael hikina mihitsy andro de zao nahako zandre olona misokatra ozy le olo zay misokatra olona izy misokatra zay de ny azy zany mety am'zao na miaraka am'zao tontolo zao na miaraka amin'iza na miaraka amin'iza na mivavaka misy fotoana mba tsy mivavaka kely fa mba miaraka kolona amin'ny olona ry havana malala mahony tena amin'ny zavatra rehetra ve zany tsy mahony tena amin'ny zavatra rehetra zany ary tsy mieritreritra an'le kopy ianao fa ny tena olona mahony tena amin'ny zavatra rehetra de takandro Paoly ny amin'ny Paoly moa de nataony ataimboreka ny zavatra rehetra ataony taimboreka ny zavatra rehetra mahony tena amin'ny zavatra rehetra izy reny olo reny azo izy miady ho an'ny sarom-poninahitra mety lo ihany atoka nga mba maratona zany na azo kopy taizany le farany iry Mohamed Ali zany tompon-daka farak'izay tsy nisy oatra zany aiza zao ny farany varina nahitana izy iny taloha nahitana azy le manao box Cassius Clay zany tena zaho izy ny tena entana tonga de miray arebe fa rehefa le izy alohan'ny faty de tratran'le maladie de Parkinson de ohatry ny mafava tinanao le ohatry zao misy zao ve le olona enjana be taloha zay mahatsamapino orineny mandalo somiserana ty fiainany ty tsisy nino na tenainy zao ny tompon-daka indrindra raha tany tamin'ny box jerety taritin'ny olona Parkinson ry havana malala zany ny sarom-poninahitra mety lo fa ny atsika tsy mety lo andao tsika tsy anao totoa andao rombana ny fanjakan'Andriamanitra Paoly miazakazaka tsy nanao totoa maninona misy olona teo any an-danitra fa manao totoa ny fanomponan'Andriamanitra aza manao totoa ianao ny fanomponan'Andriamanitra andao tsika tena hanompo an'Andriamanitra amin'le tena izy tomy mamely totoana izy fa tsy tomy mamely rivotra fa tena tataka mamely ary ny amin'ny Paoly mbola anisan'ny fandrombahany na ny tenany aza de nasiny ary ho asiko mafo sisy ny tenako ho manga ho andevoziko Paoly zany melohan'ny ananarany olona de ny tena aloha ny anariny asiko mafo ny tenako ho manga fa ndevoziko fandrao na de fa nitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako ry havana malala loatsika andrombaka ny fanjakan'Andriamanitra rombahana mikery le rombahana mikery tsy hoe ataonao forcé fa ny herinao rehetra andrombaka misy mitozy ianao ohatry ny reraka Jesosy fa za Jesosy androany rombahako amin'ny heriko rehetra tsy maintsy androany kivavaka ndray ty atoroko anao efa te haritra mivavaka ianao amin'ny alina de zao misy amintsika te hivavaka androany alina efa te atory de zao atao matory kely aloha anao 10 minitra de assurer efa iny tsangana aveo ianao mavita vavaka hatrany amin'ny telo marainany ianao raha mbola misy fotoana te atory lemy kely indray ny tare alleloia tanana mitsangana kely satria raha mangatsika kely verina indray ianao eo alleloia rombahana mikery mbola tsy fantatro oviana indray tsika ny fady anina mbola tsy ato aloha fa rehefa am'ireny fifadikany reny ny fandrombahany reny
mandrombaka fanjakan'andriamanitra manao alombavaka na dia tsy fialanao eto aza misy amintsika hoe fomaraina be rapitsy fa inona ataonao eto androany mandrombaka amin'ny fotoana rehefa hitanao hoe mavesabesatra ianao andehanao na dia hamonjy zao fandarana zao any mavesabesatra ianao andeha hivavaka zao fotsiny tenenina za andeha ataonay andeha andrombaka andray aleloia andeha andrombaka misy fotoana mety misy fotoana ho avitsika misy fotoana rindrina kely any rindrina kely any efa rina ny pentekostany mihitsy any rindrina any mety anao alim-bavaka kely tsika fandrombahana daholo zany dia mitondritsika andrombaka voninahitra n'andriamanitra mino fa voarainao zay antsika andrombaka fa tsy mora mahazo an'io fanjakan'ny lanitra io nefa azo atao mahazo azy tsy mora dia kivitsika fa mandrombaka zao ataotsika zao fa tsy moramora ny fahazahoanana eo mila fandavatena mila fahafoizatena maireza dia samita in'andriamanitra misaotra na vavy mary zao tsika mitondra zay ten'andriamanitra misaotra anao koa nahatra tsy mbola tapitra koa ny fandarantsika mbola eno heritsika ary mbola eny vavaka amin'ny firenena ihany koa dia samita in'andriamanitra ndao rombahantsika ny fanjakan'andriamanitra maherezintsika rehetrarehetra alleloia
endravana malala ndao raha antsika avaka na zany toroteny zany na izany izy zany atsika tena hiteny hoe jesosy io ampianary zay mandrombaka. Halleloia. ny zavatra tsy ampy amintsika sy tsy haitsika dia ny mandrombaka, ny mana tena fanjakan'Andriamanitra haitsika tsara, fa le mandrombaka mbola nandray tsy haitsika ry havana malala. Zany ro any teteny aminao a andotsika andrombaka, andotsika tena hianatra andrombaka ry havana, andotsika hiaraka andrombaka nyzany fanjakan'Andriamanitra zany. Andotsika tena hiteny hoe Jesosy malalo, inona mbola tsy ampy mba hahatonga anay ho tena mpandrombaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mandrombaka zasy ianao. Halleloia. Mila tena ampy fandrombahana ry havana malala. Mila tena hoe tsy mipetrapetraka fa rehefa tsapatsika sy hitatsika ry havana fa tena hoe hitatsika ny arenana fenina dia ndao hividy le satsika, ndao vidinana sa dia ndao fikirina le arena dia ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao io fa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, tsika reto tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra tsony, fa niezaka ataotsika dia zao tsy mionona fa mandrombaka isan'andro isan'andro. Rombahy amin'ny fomba rehetrarehetra ry havana, rombahy amin'ny fomba rehetrarehetra, ny sehatra rehetra tokoa araka ny teniny Vavy Maria zao teo, afaka andrombahanao fanjakan'Andriamanitra avokoa, afaka andrombahanao fanjakan'Andriamanitra avokoa, na hatramin'ny asan'Andriamanitra farak'izay kely aza ka hatramin'ny farak'izay lehibe, izay azony tananao atao dia ataovy andrombahanao ny fanjakan'Andriamanitra. Ny toe-po ataovy anambo izao ananana avokoa mba handrombahantsika ny fiainana mandrakizay. Ivavakitsika amin'izao fotoana izao. Jesosy io, misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao anay. Ankasitraka Jesosy satria tena voarainay ary tafilatsaka mipona indray androany ny teninao. Dia tsy hanao kitotoa zay Jesosy hiazakazaka. Tena tsy hanao kitotoa zay Jesosy hiazakazaka. Fa tena hoe indreto zay Jesosy a. Tena hoe tsy hanao kitotoa e. Fa tena androso. Ary na ilaina aza no asianay mafy hatramin'ny tenanay, mety ho mangana mihitsy ndrao zay mba nitory fa tsy ho tafiditra. Fa tena tsy ataonay kitotoa ny fanjakazahana Jesosy, tsy ataonay kitotoa ny fanomponanao Jesosy, fa tena ho ataonay horombahanay. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fotoam-bavana, misaotra ny amin'ny reto mpanomponao zay tonga. Ampianaro mandrombaka ny fanjakanao zay, ampianaro zay mandrombaka ny fanjakanao Jesosy a. Ampianaro zay Jehovah Andriamanitra andrombaka ny fanjakanao. Fa tena te ho any an-danitra izay, tena te hahita ny voninahitrao, te hahita azany satro-boninahitra efa nomanina ho anay zany, ary te ho tonga any an-danitra Tompo. Tsy tiana ho very maina Tompo a izao azakazaka ataonay izao, tsy tiana ho very maina Jehovah Andriamanitra o, fa tena te hahita ny voninahitrao zay, te hiaina Andriamanitra o, ny zavatra hiainan'ireo olo-masina efa tonga any. Misaotra Jehovah Andriamanitra, ampianaro tsy hanao kitotoa izay, ampianaro meo ataovy tianay mihitsy za manompo anao zany, sehatra afinaritra sy ho tianay, zany hoe sehatra fanomponanao zany, dia afinaritra anay zany mikatsaka n'ilay arena miafina. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Betsaka tsy voalazako tete fa raha ny voalazako ihany tanteraka dia maty antoka izay. Betsaka ny olona mety manandrandra zavatra eto, misy olona marary eto Jesosy, mety misy olona sahirana eto Jesosy a, dia mba hahafahanay mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny filaminan-tsaina ny fiadanam-po, dia meo anay tsirairay avy ny valim-bavaka, meo anay tsirairay avy ny fahasoavana, sokafo ny lalam-pitahiana, sokafo ny lalam-pahasoavana rehetra Jehovah Andriamanitra o. Fa raha ao anatin'ny fiadanam-po sy ny filaminan-tsaina tahaka ny Solomona izay, dia voamey lamina, voamey izay tena hikatsaka an'izany fanjakana zany. Efa raha misy mandalo ady
misy mandalo fitsapana fizantoetra isan-karazany da ataovy mazaka an'izany koa zay fa ao anatiny avokoa zany de ta io zay ahony tena amin'ny zavatra rehetra fa tsy mba zava-mora aloha ny tediavinay sika tsara fa ny fanjakany lanitra le sarom-poninahitra tsy mety misaotra Jesosy halleloia de vorosa satana de faritra amranao tsy afakitsaingo ka na de litera ray aza tamin'izay napapo zay ho voninahitra Andriamanitra rery any saotra Jesosy eo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana zao ho an'ny firenena ka hampandrosika anambavantsika maholo falia ivavaka ho an'ny firenena tay tompo anambava maholo falia tainy Jesosy sika rehetra dia miaraka hivavaka ary sika mankasitraka anao zay Jesosy malala fa no ny fahasoavanao mbola matoy izao anay saotra indrindra Jesosy fa mbola velonay zahay ary ao anaty fahasalamana tanteraka saotra anao ihany koa fa mbola nomenao sofony zay Jesosy teo fa anay miaina ary ny asa fanompoana zay ataonay Jesosy dia ho ataonay ho an'ny fanjakanao tia andropaka izany fanjakanao zany zay Jesosy ary ianao efa niteny hoe ankehitriny mandraka ankehitriny dia mbola rombanao foana fanjakanao omeo fampahirezana hatrany zay Jesosy hitomba-nda andrombaka an'izany fanjakanao zany ary ampandefery tanteraka Jesosy ongoty hatramin'ny fakana izay rehetra manakana anay tsy ahafahanay miazakazaka andrombaka amin'ny fanjakanao ampianary zay Jesosy ahony tena ampianary ihany koa zay Jesosy tsy hanao kitoto satria efa tena fohy fotoana Jesosy mba mananteny zay Jesosy amin'izao asa fanompoana ataonay izao ary izao asa fanompoana ataonay izao Jesosy dia tsy ho an'ny olona fa ho voninahitry ny anaranao rery ihany azavelanao kivy zay Jesosy fa omeo hety hatrany zay ary tehirizo hatrany zay Jesosy ampahirezo hatrany zay eto koa Jesosy dia mivavaka ho an'ny firenenay mifona Jesosy ho an'ny firenenay mifona ho an'ny ankohona koa Jesosy mifona ho an'ny havako mifona ho an'ireo namako rehetra mifona ho an'ireo malagasy rehetra koa Jesosy izay mbola miaina ao anaty fiainana tsy mifanaraka ny sitraponao izay hoentiny tsy faninana hoentiny tsy fisiana ka lasa mananao foana dia mba hatidinindra fonao izy ireo Jesosy mamindafo aminy ianao Jesosy ary aokane izy ireo Jesosy mba kasihanao mitady mazaka ny fitiavanao dia mivavaka koa Jesosy ho an'ireo izay marary izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao ianao Jesosy no balsama anasitrana ny aretin'izy ireo rehetra ary ny dia kapoka 7 isa taminao Jesosy no efa anasitrananao azy ireo toy izany koa Jesosy mivavaka amin'izao fotoana izao an'ireo olona rehetra izay very asa Jesosy ho an'ireo olona rehetra izay tsy manana asa ka ao anaty akivina tanteraka tena sarotra Jesosy ny fiainana fa ianao no aoka hampahery azy ireo ianao no aoka hikasika ny fony izy ireo ary atao fantany Jesosy hoe mbola eo ianao izay mahay mampisy ny tsy misy ary mahay manatanteraka izay fanirian'izy ireo dia mivavaka ihany koa Jesosy ho an'ireo izay manefa sazy any am-pigadrana any vokatry ny zavatra tsy nentina ataony Jesosy no mety nahatongavan'izy ireo tany azavelanao ho tafalatsaka ao anaty famoizam-po izy ireo Jesosy azavelanao ho tratran'ny fanamelohan-tena fa andray ny filazantsaranao anie izy ireo Jesosy ary rehefa tafavoaka ao izy ireo dia hizotra tanteraka hiala tanteraka amin'ny fahazaran-dratsy izay nataony dia apetraka eo am-pelantananao izany rehetrarehetra izany Jesosy ary mba hatodio manokana koa Jesosy amin'izao fotoana izao ireo izay tsy manan-kohanina ireo izay tsy manana na dia mba hatrano hialofana ary Jesosy ianao no aoka hikasika fon'olona maro satria mikasika fon'olona ray fotsiny ianao Jesosy dia efa mivaza ny olana izany dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy izany rehetrarehetra izany vavaka ihany koa Jesosy ho an'ireo izay ho an'ny malagasy rehetra Jesosy ho an'ireo izay manompo anao ireo izay mijoro tsara tohany izy ireo Jesosy ary ampahirezo hatrany izy ireo kasy io kosa Jesosy ireo izay mbola tsy ao anaty valanao mba hisy fifoazam-panahy mahery ahafahany hitodika tanteraka ao aminao dia izany vavaka izany Jesosy dia apetraka eo am-pelantananao didika azo manimpofona ankasitrahanao ary tehirizo izahay rehetrarehetra ireo Jesosy mandra-piavinao tehirizo izahay Jesosy mba tsisy hanao kitoto fa tena hiazakazaka amela izay zavatra rehetra tsy mifanaraka ny sitraponao dia mankasitraka indrindra Jesosy fa
mbola eo foana ianao manarinay, eo foana ianao manitsy anay ary eo foana ianao mitaiza ny toe-ponay. Dia tehiriza izahay Jesosy mandra-piavonao. Mankasitraka Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra betsaka mamy zany vavaka izany fanao izy nareo mankasitraka na vavaka falifa mamy be ny vavaka, mamy koa ny vavaka tamin'ny fanombohana, mamy koa ny toriteny dia Andriamanitra malifitiana rehetrarehetra. Dia misaotranareo koa nahatra ny hatramin'ny farany fandalantsika moa tapitra, fandalantsika tapitra fa ny fiarahantsika kosa tsy tapitra. Afaka miditra ianao amin'ny site web ny Aki Radio www.ndramokeza.com dia ao anatin'izany ianao tena hainonao ny toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Bitso amin'ny 10 maraina dia mandeha ao izao fandaharana izao. Alleluia. Verinao indray ny fandaharana androany raha tsy nehitra amin'ny voalohany ianao. Dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 fa amin'ny 10 ralina nanomboka androany dia tsy asitsika toriteny intsony. Ny antony dia tsotra ihany. Tsika rehetra eto daholo. Any ankabetsahan'ny mpihaino Aki Radio dia tafavory eto rehefa amin'ny alina ohatrany 10 alina izany tsika mbola eto daholo. Dia aleo ilay toriteny tsy asitsika amin'ny 10 alina fa ataontsika hirahira foana. Manomboka androany zany tsy misy intsony ny toriteny amin'ny 10 alina fa amin'ny 1 maraina indray tsika vao mihaino toriteny. Amin'izay tsy very maina fotsiny ilay toriteny alefantsika eo fa mba eto. Eto mantsika matetika efa mpihaino mahafatrapody ao satria efa eo tsy miala. Vao maty ny radio dia efa tonga ny ampavy fleur. Ka tsy mandeha ny radio misy fotoana ohatrany tapaka kely. Ohatra misy fitapahana kely noho ny connexion zany. Iny ny ampavy fleur. Ahoana tapaka tsy mandeha ny radio mahafinaritra. Dia tonga dia hita hoe mpihaino mahafatrapody ao ka dia anomboka 10 alina androany tsisy intsony ny toriteny fa hirahira fa amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 alina no misy ny toriteny. Dia tahin'Andriamanitra daholo. Raha mbola tsy tonga any amin'ny ranolanitra Jesosy dia eo nentsika rapitso tahaka izao. Rapitso izy amin'ny fandarantsika rehefa amin'ny herinandro dia raha amin'ny sabata indrisika tontolo andro. Mahireza faly niaraka taminao teto mihina fanahery ianao dia rapitso indray tsika mihaona. Samy tahin'Andriamanitra, samy mahery daholo. Ny fiarahantsika saika atao amin'ny alahady dia tsy misy ilay saika ataontsika ny alele rose any amin'ny Ile-de-France any tsy misy indray noho ny aratsy ny andro amin'ny alahady fa hijery fotoana hafitsika. Samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo. Saotranao nahatra anao hatramin'ny farany. Alleluia. Amen.